Tany miarabantsika tsirairay avy any tokantrano any amin'izao fotoana izao miarabantsika izay manaraka amin'ny vatana, miarabantsika ihany koa izay manaraka amin'ny Facebook sy manaraka amin'ny alalan'ny onjam-peo Ky radio. Fiara miarabantsika manana fiadanany tompo ho amintsika tsirairay avy amin'izao maray vaovao ny talata 4 oktobra izao. Hanomboka ny fandarana ary tsika amin'izao fotoana izao dia ny fandarana izay entintsika hitondrana ny fiainantsika ampiran-tanin'Andriamanitra. Anjaontsika hanorina ny fiainantsika indray eo ambony vatolampy amin'ity androan'ity sy ny malala. Hanorina ny fiainantsika eo ambony vatolampy tsika satria izao raha hainao no mandoarika fiainantsika amin'ity androan'ity. Hanomboka izao fotoana izao, za dia teny aminao fa mandrapatapitra tontolo andro ity tsy handoarika anoloan'ny fahavalo izany ianao. Andeo hivavaka tsika amin'izao fotoana izao hametraka ny fiainantsika eo ampelantanan'Andriamanitra. Izay toerana misy anao dia afaka miara-mivavaka aminay ianao. Mety eny ambony fiara fitaterana ianao amin'izao fotoana izao, apetro amin'ny bluetooth-nao dia andaontsika hiara hivavaka. Mety efa ny ampiasana ianao amin'izao fotoana izao, mbao hanana fotoantsika hitondra ny fiainantsika eo ampelantanan'Andriamanitra. Andaontsika amin'izao fotoana izao raha nasina vamalala hametraka izany fiainantsika izany eo ampelantanan'Andriamanitra. Andaontsika tena amin'ity androany ity misy olona hiatrika zavatra mafy eto androany. Misy amintsika eto hiatrika fitsarana, misy amintsika eto hiatrika opération, misy amintsika eto miatrika ny ady amin'ity fiainana ity. Andao itsika eo ampelantanan'Andriamanitra izany fiainantsika izany. Izany hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao izay misaotra anao izay noho ny amin'ny fitiavanao. Mankasitraka anao izay tompony amin'ity fotoana androany izay nomenao ity. Jesosy io ny voalohan-teninay dia misaotra anao. Misaotra anao izay satria nomenao anay ilay zava-dehibe indrindra dia ny tombon'andro Jesosy. Ny zava-dehibe indrindra izay tena sarobidy indrindra androany dia ny fofinaina mahavelona tompo malala. Misaotra anao satria betsaka ny olona nanana programa tamin'ity androany ity. Betsaka Jesosy ny olona nanana faniriana androany. Efa matipaika ny programa fa nefa kosa tompo malala tsy tratran'izany andro androany izany izy. Misy olona nidosy ny fahafatesana tamin'iny alina iny. Misy olona Jesosy nidosy ny fahafatesana tamin'iny omaly tamin'ny fomba izay tsy napoizina. Fa izay misaotra anao amin'izao fotoana izao fa nomenao anay ny fofinaina mahavelona anaty fahasalamana heri-tanjaka no hiatrihanay indray an'izao tontolo andro izao. Misaotra betsaka tompo malala. Misaotra satria na dia tsy mendrika azy izay, na dia tsy mendrika azy izay Jesosy dia nomenao anay izany anjara famindrampò izany. Tompo, isaorana anie ny anaranao, isaorana anie ny anaranao. Fa tamin'iny alina iny dia mbola tsy nitsahatra ny vavaka sy ny fona ho anay indray ianao. Ka na dia tsy mendrika izay, na dia nanao zavatra izay tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra izay ho ato. Androany mbola nomena famindrampò indray. Jesosy io misaotra anao izay, misaotra anao fa ny fahasoavanao no matoy izao anay. Fahasoavanao avokoa izao iainanay izao ka misaotra betsaka Jesosy malala. Amin'ity androany ity dia mametraka ny fiainanay izay ampelantananao amin'ny alalan'izao vavaka izao. Zava-dehibe ny vavaka Jesosy, zava-dehibe satria ahafahanay miresaka aminao, ahafahanay mifandray aminao, ahafahanay miteny ary ahafahanay mihaino anao ihany koa. Ka amin'izao fotoana izao Jesosy na aiza toerana mandray an'izao fandarana izao. Aiza Jesosy toerana mandray an'izao na ny amin'ny vantana amin'ny onjam-peo. Jesosy na amin'ny alalan'ny Facebook eny Jesosy na mety misy olona efa tapitra izao vavaka izao vao ahita indray an'izao vidéo izao Jesosy dia hikasika ny fon'izany olona izany. Aiza toerana hidiran'izao fandarana izao dia any ianao Jesosy malala hamangy ny olona, hikasika ny olona, hampahery ny olona, hampitraka ny olona Jesosy malala. Mangataka amin'ity androany ity Jesosy amin'izao vavaka izay ataona izay dia hanatrika ianao. Dia hanatrika eo ianao Andriamanitra, hanatrika ianao hitondra an'izany fanatrehana izany. Misaotra betsaka Jesosy malala. Hamangianao ny tokantrano rehetra maneran-tany hatrany amin'ny toerana lavitra any dia hiditra amin'ny fanatrehanao Jesosy. Dia hiditra tsy ao amin'ny tokony ambaravarana ihany ianao fa hiditra ao anatin'ny fony izany olona izany mihitsy ianao. Ka hakasika ny fony izany olona tompo malala mila hery indray izay. Androany Jesosy amin'ny maha-kristianina anay dia mila Kristy izay velona ato anatinay androany. O Jesosy io mila ny hery ahafahanay mandeha, mila ny hery ahafahanay indray Jesosy io mamindra ahafahanay mandroso. Androany izay Jesosy mila an'izany. Izaran'izany isam-batan'olona ianao. Izaran'izany isam-batan'olona ianao. O Jesosy malala mangataka amin'ity androany ity hokasihanao indray ny fiainan'ny olona rehetrarehetra amin'ny lafim-piainan'ny olona rehetra izay mihaino anao amin'izao fotoana izao, izay mihaino an'izao fandarana izao Jesosy hikasika ny fiainana lafim-piainana rehetra ianao amin'izao fotoana izao. Manomboka any amin'ny ara-panahiny Jesosy dia hokasihanao amin'ity androany ity. O misy zava-mahafinaritra ohatran'izany hoe vao hanomboka be Jesosy ny tontolo andro, vao hanomboka metraka ny fiainanay izay dia amina fotorotoro, amina fitiavana anao ny hanombohanay ny fotoana Jesosy. O Jesosy io tena toetra ametraka an'izany anatin'ny fony
olona any ianao hikasika ny fanahin'ny olona ianao amin'izao fotoana izao. Irao ny fanahinao masina Jesosy any tokantrano rehetra isan-karazany any, irao ny fanahinao masina Jesosy amangy anay tsirairay avy, amangy an'ireto olona ireto. O Jesosy, misy olona ange Jesosy nandeha natory tamin'ny ala tanaty adi-tsainy, misy olona ange Jesosy tanaty ranomasina nandehanana natory alahelo nitadidy farany taloha nahitana toromaso ary misy olona tsy nahita tory ihany koa Jesosy noho ny zavatra maro isan-karazany ao marary tsy salama. Ao Jesosy no misy adi-tsaina adi-panahy. Androany Jesosy ny angatahako aminao dia zao. Oka aleluia rano velona amin'izao fotoana izao. Oka aleluia rano velona ho arotsaka anatin'izao varako izao. O Jesosy, dia hitondra ny tsirairay avy amoron-drano fialan-tsasatra ianao. Hitondra ny tsirairay avy eny amoron-drano fialan-tsasatra ianao. Tompo azavelanao mivoaka ny trano reto reto ka hitebiteby. Azavelanao mivoaka ny trano reto reto ka anatina tahotra Jesosy mangataka aminao zay tompo malala. Ataovy mahatsapy ireo olona ireo, ataovy mahatsapy izay tsirairay avy. Fa afa tokoa izany ny vavaka izany nanomboana ny fotoana. Jesosy io tendreo arany otro, tendreo ny vavako. Aoka ny fanahinao masina tena hitoetra ato anatiko, izay efa ato anatiko dia ny fanahinao masina ny anovina izany vavaka izany. Jesosy malala, dia ho vavaka tahaka ny fanafody, tahaka an'ireny fampartanjahana reny Jesosy malala, tahaka an'ireny vitamina reny Jesosy malala. Hiditra hirotsaka anatin'ny olona an'izany ranom-bavaka izay toloana eto izany. Amin'izao fotoana izao misaotra anao zay Jesosy, misaotra fa hikasika ny olona rehetra. Na iza ianao amin'izao fotoana izao, tsy hividy sarangy ianao, tsy hividy fiaviana ianao. O Jesosy, tsy hividy taona ianao. O tsy jery zay firazanan'ny olona ianao amin'izao fotoana izao Jesosy. Tsy jery zay anatin'ny poketran'ny olona sy ny fari-piainany Andriamanitra. Fa hijery ny fony tsirairay avy kosa zay tonga manoloana anao amin'izao fotoana izao. Jesosy io androany tsy hanavaka nizanizy ianao, tsy hanavakavaka nizanizy ianao. Fa hoavahanao kosa ireo olona izay mitady anao ireo amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Midira fanamasinao, midira fanamasinao, manatrehanao amin'izao fotoana midira tena. Aiza isika ilay tokantrano amin'izao fotoana izao. Mangatah ianao hoe Tompo, fanahy masinao midiranao ato anatiko. Angatao ny fanamasina amin'izao fotoana izao. Fa ao anatin'ity vavaka ity dia tena tsapa hery ianao. Tsy zavatra ataotao foana izao raha nasina vavarana. Fa ho tsapanao taky ny ahoana izany tontolo andro naorina tamina teo ambonina vavaka izany. Angatao ny fanamasina amin'izao fotoana izao. Angatao ny fanan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hoe Tompo, mamangy ahy ianao eto amin'ny toerana izay misy ahy eto. Misaotra Jesosy. Kasika ny ara-panahana ianao amin'izao fotoana izao. Eo ampaherezinao ny ara-panahana. Ny ara-panahy le tsy hitany masonay Andriamanitra. Ny ara-panahy le tsy hitanay, tsy azony olona tsapaina. Fa atsapy izay androany. Fa mahery ny ara-panahana ary miainga eo. Miainga eo ny tontolo andronay. Miainga amina tontolo andro mahery ara-panahy zay androany. Miainga amina fanahy mahery. Mety ny hamakivakiana ny tontolo andro ity. Hamakivaky ilay ny tontolo andro ity amin'ity zao tontolo izao ity Jesosy. Tahaka ny zanak'Israely izay hamaky tany efitra. Betsaka ny zavatra afaka hitany amin'ny tany efitra ety. O Jesosy, nandrivotra foana aza Jesosy. Eny amin'ny tontolo tsy hitany masona eny. O Jesosy, dia misy zavatra, misy fahavalo eny. Misy fahavalo eny amin'ny rivotra eny. Misy fahavalo eny amin'izay rehetra andehana eny Andriamanitra. Tahaka ny olona andeha hiarikady izay androany. Tahaka ny olona andeha hiarikady mamay Andriamanitra. O efa tafinana sady le hery ara-panahy. O le fahavonona-panahy Andriamanitra. Tafinana sady le ampiny Andriamanitra. Dia ny vavaka Andriamanitra. O le fiarovan-doha fiarova-tratra Andriamanitra. Dia ny vavaka fifandraisana aminao. O misaotra betsaka Jesosy, misaotra anao izahay. Misaotra betsaka tompo malala, misaotra anao zay ny fahafahanay amin'izao fotoana izao manana ny fotoana na ny connexion izay ananan'ny olona aza tompo malala hisaorana anao satria any amin'ny tany lavitra any Jesosy. Misy olona tsy manana fa tsy connexion amin'ny telefônina fa hanamero amin'izao fandaharana izao. O Jesosy, ho any amin'izany toerana izany dia hamangy ianao. Ho any amin'izany toerana rehetra izany dia hamangy ianao Jesosy. Dia any amin'izany toerana izany dia hiditra ianao. Dia hanova ny tontolo izany olona izany. Dia handamina ny rehetrarehetra eo amin'ny fiainana Jesosy amin'ny toerana fotoana miditra amin'ny toerana anankiray ianao Jesosy. Amin'ny fotoana miditra amina toerana anankiray ianao Jesosy. Dia zavatra fantatray dia handamina izany ilay ianao. Handamina mangataka Jesosy amin'izao fotoana izao halamindro ny fiainan'ny olona rehetrarehetra. Hamasiro, hamarindro Jesosy malala. Dia ataovy tahaka an'ilay olona ilay mpamoretra anankiray Andriamanitra. Ilay nanatona ny tempoly fa tsy sa nanatona ny tempoly ary tsy sa nindrandra ny lanitra akory. O Jesosy, izany olona izany efa niteneninao. Fa voanidiny izany dia efa no hamarina. Androany Jesosy, mety misy olona eto mpanoty. Mety misy olona tena mbola anatina fahotana izany olona izany. Mety misy olona Jesosy mbola anatina fahotana, mbola anatina
mbola anatina faharotona anatina faharatsiana fa Andriamanitra amin'ity androany ity dia anamarina izany olona izany ianao, anamarina izany olona izany ianao Andriamanitra, anamarina izany olona izany ianao. Tsy mitonga iantso ny marina ianao Andriamanitra, raha ny marina ihany moa ny afaka iantso anao hivavaka amin'izao fotoana izao Jesosy, raha ny marina ihany moa ny afaka iantso anao androany Jesosy ka hanana fifandraisana aminao. Ho aiza moa Jesosy ny alehan'ny tsirairay avy, ho aiza moa Jesosy ny alehanay reto mpamonta reto Jesosy marana. Mitaka aminao izay amin'ity androany ity, amarino amin'ny ranao avokoa ny tsirairay avy izay manana hetaheta rehetra androany, dia ndranao hifafy amin'izany olona izany, dia ndranao anarona izany olona izany rehetra ny tampon-doana rehetra ny am-paladia, ka isy olona ho gaga sy variana amin'ity androany ity fa omaly izy olona mpanota, omaly izy tena olona tena lavitra anao amin'ny alalan'izao vavaka izao hetaheta kely fotsiny ny angatanany aminy, hidina ny fanatrehanao ary kasika an'izany olona izany ianao dia hanovan'izany olona izany vaovao misaotra betsaka Jesosy, dia misaotra tompo malaky amin'ity androany ity aza tompo entina eto anatrehanao ny fiainana manontolo amin'ity androany ity. Raha ny ara-panahiny iny hokarakarainao amin'ity androany ity, raha ny ara-panahiny iny handray ny loha rano velona amin'ity androany ity dia ho velombelona ny fanahinay, ho velombelona ary miainga eo anomboka hiovana anatin'ny saina tsirairay avy. Misy olona Jesosy maminavina zavatra ratsy, misy olona tena nivoaka ny trano Jesosy efa tsy sa mandeha mivoaka, efa tena atenda ny ainy, efa tena anatina tahotra. Fa lazao zany olona zany Jesosy fandio zany olona zany amin'ny alalan'ny fananao masina dia lazao aminy fa raha miainga mivavaka izy, raha mitsangana ny ara-panahy tsy misy atahorany ny ara-nofony amin'ity androany ity. Fa tsy misy akasikasika izay eo am-pelantananao Andriamanitra, tsy misy arofoka izay eo am-pelantananao, fa izao vavaka izao ange Jesosy dia fambiananay eo anatrehanao, fambiananay Jesosy ao anatin'izany ambany elatrao zany, ao ambany anatin'izany tananao mahery zany, amin'ny alalan'izao vavaka izao dia hiditra ao anatin'izany tananao zany avokoa izay tsirairay avy, ary izay rehetra tafiditra eo Andriamanitra dia tsy misy arobaka. Ninona ny lalana ho lalovanay androany, ninona ady ho atrehanay androany, ninona problema ho vahana androany, ninona ihany koa fitahiana manoloana anay androany Jesosy ninona retina eo anoloanay dia tsy misy marobaka anay re, fa ny fiainanay dia efa eo am-pelantananao Andriamanitra amin'ny alalan'izao vavaka izao Jesosy mahatonga ny olona rehetrarehetra ho tonga ao ambany elatrao amin'ny alalan'izao vavaka izao Jesosy dia ho tonga ny olona rehetrarehetra hiaraka ao ambanin'izany fialofana mahafinaritra, izany fialofana tsara indrindra, mbola tsara lavitra ny fialofan'ny Solomona, mbola azo antoka lavitra no bateny fiarovana ny andehanan'i Davida Andriamanitra fa ny anay dia tanana mahery, le tanana mahery ny alofan'ireo mpanomponao rehetrarehetra ireo, izany ny alofanay koa amin'ity androany ity. Misaotra betsaka Jesosy, misaotra tompo malaky, misaotra fa nandeha tsy semendrika izay dia manana anjara amin'izany hoe manana fifandraisana aminao. Misaotra betsaka Jesosy, misaotra fa tsara indrindra ianao, misaotra anao izay tamin'ny tontolo andro mahatra Jesosy, ahoana moa tsy isaonana ianao tamin'ny tontolo andro, izay tontolo andro nitantananao anay tsy nandeha irery izay Andriamanitra, fa nitantananao tamin'ny sandronao mahery. Tena reny mihitsy tsy nandeha irery izay fa nisy tanana mahery ary tanana ankavanana famarinanao mitantana anay ndreto izay tonga eto androany. Misy aminay nandalo ady mafy maty, fa izao Jesosy tsy ady nandraraka anay reny, tsy ady nahafaty anay reny, fa reny le atao araky ny fahafatesana reny nanovan'i Davida mpanomponao, aloka fotsiny ihany reny, fa ndreto izay feno fifaliana mihaona aminao, ndreto izay feno fifaliana tompo malalo mihaona aminao anatin'izao vavaka izao Jesosy malalo amin'ity androany ity, vangiony fonay tsirairay avy. Misaotra anao izay fa tsy toy izao ny fiainanay raha tsy ianao, tsy toy izao ny fiainanay Andriamanitra raha tsy ianao. Narovanao isika ny obstacle teo amin'ny fiainanay Andriamanitra, dia efa navadika ao ny tongavanao tamin'ny alalana miracle. Misaotra Jesosy, ninona vato misakana teo anoloanay dia tohatra ny akaranay reny satria tanan'Andriamanitra mahery no mitantana anay. Misaotra Jesosy, misaotra anao ny amin'ireto mpanomponao izay narovanao tamin'ny loza firy ny saika nazo anay faly Andriamanitra. Fa famondrapona ny didina anay, tanana mahery miaro anay, andreto izay velonay na somatsara tamin'ny alina iny tompo malalo, taka ny maty ange izay rehefa matory, taka ny maty ange izay rehefa matory Andriamanitra, fa ankehitriny faly izay mitsangana amin'ny maty, taka ny mitsangana amin'ny maty izay raha atao anatin'iny alina iny Andriamanitra, mitonga ny fahafatesana atao anatin'iny alina iny Andriamanitra, mitonga ny fahavalo dia nanala ny ainay, nanapotika ny fiainanay, taiza-monina lehanay, fa ny tena marina tsy matory narendrehana ny Israely, ny mpiandry ny Israely
Ianao Jehovahandriamanitra tsy matory fa mitsinjo anay foana ianao. Andro aman'alina mijery anay ianao ka tamin'iny alina iny dia natokona manodidina anay indray ny anjelinao mahery. Misaotra Jesosy, misaotra anao zay rehetra izay velonay nandroany. Eny Jesosy malala. Misy karazan'olona maro eto tonga mivarotra amin'izao fotoana izao. Ao ireo olona mahafinaritra ny fiainana, ao ireo olona tena tahinao, feno fifaliana sy tambatra izany ny fiainana ao aminao. Ny ampahany betsaka indrindra ny fiainana miaraka aminao Andriamanitra dia tsara, mahafinaritra, feno fitahiana, feno fahasoavana, feno fifaliana Andriamanitra. Isaorana anao ny amin'ilay tovarokanao, ny amin'ilay tompanomponao ilay tahianao. Misy olona tena tahianao any. Misy olona tena tahianao izay tsirairay avy zao tahianao any fahasalamana araka ny laza eto teo Jesosy feno fahasalamana izay tsy mila mpanafody izay vao mitsanga leo mpandrina. O Jesosy tsy mila entina mibavako izay vao milatra ny masonay fa ny Andriamanitray dia mamelona anay tamin'izao an-tsiksapo. Aleloia. Dia misaotra betsaka Jesosy mara. Misaotra anao izay satria tsy avy amin'ny herinay izany na tanjaka fa avy amin'ny fahasoavanao. Misaotra Jesosy fa manana sakafo hohanina izay androany. Fa antatro Jesosy io efa manomana ny tsirainay avy indray ianao. Hanana an'ilay anjara sahaza nomenao Andriamanitra. Tsy misy androany olona ho vaky ny anohanana, tsy misy androany olona ho reraky ny anohanana. O Jesosy mety misy olona amin'izao fotoana izao manana ny ampy isaorana ny anaranao zany. Isaorana anao fa ny fitahianao Andriamanitra toy izao anay. Ny fitahian Jehovah ny mampanakarena. O Jesosy dia misaotra anao ny amin'ireo mpanomponao rehetrarehetra ny amin'ny tsirainay avy izay miaina anatina fahampiana Jesosy. Tsy manala baraka ny anaranao, tsy manamafy ny anaranao Andriamanitra fa misandratra ianao. Misandratra ianao Andriamanitra satria tsy maty misara ny mpanomponao Andriamanitra. Misaotra anao zahay ny amin'ilay olona izay nitahinao, taony olona ilay nahazo fiarakodia. O Jesosy taony olona izay nitahinao ara-bola, taony olona izay nitahinao afaka fanadina, tao nahita asa Jesosy, tao sitrana tamin'ny aretina, tao Jesosy ny karazana fitahina sy fahasoavana maro. Tao ny olona izay niova fo Jesosy, tena amindrano fo Jesosy, misaotra betsaka. Misaotra anao zay velona izay androany Andriamanitra, velona izay dia hanompo anao Andriamanitra. Ataovy tahaka ny ray amin'ireo boka folo lahy Andriamanitra izay olona rehetra nitahinao tamin'ny omaly. Ataovy tahaka ny anankiray amin'ireo boka folo lahy izay rehefa nodiovinao am-pandehanana dia niverina nankalaza Andriamanitra. Raha nisy olona nitahin'Andriamanitra maly, tahin'Andriamanitra ianao tamin'ny omaly sy fakomaly sy tany rehetrarehetra tany. Androany angatahana ianao androany. Androany manasa anao andao tsika hanapitra satroboninahitra tolotrolo. Aza miala amin'Andriamanitra ianao. Aza anao tahaka ny zanak'Adala nomena ny arena rehetra, ny fahasalamana, herim-tanjaka sy ny fahasoavana rehetra dia nentinao nandeha nakany an-tany lavitra fa eto miverina amin'Andriamanitra. Ny herinao, ny tanjakao, ny fifalianao, ny tokantranonao milamina ary alasana vavimalama eto eo Jesosy zany androany, iteranan'Andriamanitra zany androany. Androany andao etsika eo anatrehan'ny Tompo zany. Andao etsika eo anatrehan'Andriamanitra zany zavatra rehetra zany dia tetsika Tompo any misaotra anao zay. Tompo any misaotra anao zay satria no fahasoavanao no natitoy anay Andriamanitra. Andao tsika hiara-anaiky raha lasana vavimalama fa tena tian'Andriamanitra. Andao hiara-anaiky fa tena tiantsika Jesosy. Andao hanaritra satroboninahitsika dia tenao hoe Tompo tsy tahaka izao raha tsy ianao, tsy toy izao raha tsy ianao. Amen Jesosy. Misaotra amin'ny amin'ireo mpanomponao izay tahinao reto. Misaotra anao Jesosy ny amin'ireo mpanomponao izay tahinao reto Jesosy. Misaotra anao ny amin'ireo mpanomponao izay tahinao. Misaotra satria porofonao fa Andriamanitra manankarem-pahasoavana ianao. Angatahako aminao Jesosy dia izao kasy ny fony izy ireo. Azo atao Jesosy mahita olona mpanan-karena. Azo atao Jesosy mahita olona salama tsara. Azo atao Jesosy mahita olona tena milamina tokantrano. Azo atao Jesosy mahita olona tena hoe anatina hery sy tanjaka fa manompo anao mifaly aminao Andriamanitra. Azo velanao misy na dia iray aminay aza hanadino fitahiana izay nataonao. Azo velanao misy na dia iray aminay aza hanadino fahasoavana izay raisinay avy aminao Andriamanitra dia amin'ity androany ity hiverinao aminao avokoa ny tsirairay avy. Ireo olona izay nitahinao nalaminao ny fiainana omaly, nivoaka mpandresy rehetra mary, amin'ity androany ity dia mbola hanorina ny fiainana eo aminao. Satria Jesosy tsy izany zavatra izany no hanorina ny fiainanay fa na mety ny ataonay Jesosy na tsy mety. Ny zavatra fantatray dia izao ao aminao ihany ny mahatsara anay. Tahaka ny tenin'ny asafam-panomponao manao hoe raha zany ianao akaiky Andriamanitra mahatsara izay koa androany Andriamanitra tsy miankina amin'ny zavatra eo am-pelantananay, tsy miankina amin'ny toe-ponay fa ny zavatra fantatray Jesosy dia izao eo akaikinao ihany ny mahatsara anay. Misaotra betsaka Tompo, misaotra betsaka, misaotra ny amin'izany fahasoavana izay nomenao izany. Ankehitriny Jesosy dia mitodika ihany koa amin'ireo olona izay tamin'iny omaly iny hoe tia mbola anatina aretina, mbola anatina
fahoriana, misy olona andonam-pahoriana tamin'iny omaly iny, misy olona tena mbola voton-dranomaso amin'izao fotoana izao Jesosy efa mitodika amin'izany olona izany amin'izao fotoana izao Jesosy dia ianao ilay Jesosy mpampionona, Jesosy ianao ilay balsame manasitrana Jesosy misy olona amin'izao fotoana izao anatina alahelo mety midonam-pahoriana Jesosy mety niloza ny vany, mety natao ny zanany tsinitsinina, mety nahirikiriky ny fiarahamonina Jesosy dia feno alahelo zany olona zany amin'izao fotoana izao, dia feno alahelo zany olona zany amin'izao fotoana izao ary tena mahatsapa mihitsy hoe ahirikirika, mahatsapa mihitsy tsy manana n'iza fa Jesosy. Ianao amin'ny alalan'izao vavaka izao dia anaprofisiteny amin'izany olona zany fa manana anao izy, afaka makao aminao, afaka makeo aminao fa eo aminao ny fiononana tsara indrindra, eo aminao ny toerana mampiadana indrindra, eo aminao ny toerana mampifaly mampiverina reny fifaliana dia anatin'ny fahoriana aza tompo n'indrindra Jesosy abangana velany reny ndao sy fahafatesany reny tamin'ireto mpanomponao reto Jesosy dia ianao ilay Andriamanitra mahay mameno mibanga rehetra ka ianao Jesosy ameno an'izany banga izany, ianao Jesosy ameno mibanga Jesosy malalo ameno mibanga sy anasitra. Misy olona marary anatin'ny fonany amin'izao fotoana izao, maratra anatin'ny fony, mety natao tsinotsino zany olona zany, mety voahirikiriky zany olona zany, mety nahazo teny mahery zany olona zany ary mitondra rakitra anatin'ny fony zany tompo malalo androany Jesosy tao amin'ny Baiboly dia rehefa tonga ny fotoana mamparatra ny olona tany aloha tany dia misy zavamaniry anankiray totonda dia apetaka amin'ny feritra mampijanona ny razany ary manasitrana aingana ny fery balsame ny anaran'izany. Amin'izao fotoana izao Jesosy tsy mahita balsame izay maniry eto an-tokantranonay fa ianao ilay balsame manasitrana, ilay ambony karazana indrindra amin'ny balsame Jesosy dia ianao any hiditra anatin'ny fony olona izay maratra. Jesosy malalo, misy olona eto midonam-pahoriana efa heritaona fa hatramin'izao tsy mety mikatona ny fery, misy olona eto Jesosy nahazo teny marary efa mambolana fa hatramin'izao tsy mety mikatona izany fery zany, misy olona voahirikiriky amin'izao fotoana izao mihaino an'ity fandaharana ity Jesosy malalo fa androany tsapan'izany ino zany hoe hay ve mivavaka amin'ny alalan'ny vavaka afaka mampisy fanasitranana Jesosy hiditra anatin'ny fon'ny olona any ianao amin'izao fotoana izao. Eo ilay balsame manasitrana ny fery anaty rehetrarehetra, ilay fery tsy takatry ny opération, tsy takatry ny dokotera, tsy takatry ny professeur Jesosy fa ianao ilay ambony indrindra amin'ny professeur kasika ray fotsiny Jesosy no ataonao, kasika ray fotsiny dia ho sitrana Jesosy ny fony tompo malalo amin'ity androany ity. Misy olona izay anatina aretina amin'izao fotoana izao, anatina aretina misy olona nge Jesosy eo ambony fandriana amin'izao fotoana izao mihaino an'izao fandaharana izao. Zany olona zany dia tahaka ny miandry fahafatesana isanandro. Jesosy malalo fa ny zavatra mahafinaritra aminay sofa nisy ity vavaka ity androany, amin'ny alalan'izao vavaka izao Andriamanitra dia hanana fifandraisana aminao zany olona izany, ary efa hanana fifandraisana aminao zany olona izany dia hanomboka hitinao anatin'izany herinao izany. Sotra betsaka Jesosy satria fantatro fa amin'ity androany ity raha eo ampandriny zany olona zany amin'izao fotoana izao. Jesosy hamarina ny tontolo andro mety mitsangana izy na olona tsy mbola nitsangana hatramin'izay amin'ny alalan'ity vavaka ity Jesosy dia hanomboka hitsangana zany olona zany androany, mety tsy mihetsika ny ilany fa hanomboka hihetsika amin'izay, hanetsika ny taovany anatiny any, hanetsika ny lalan-drà amenina indray nofony ianao Andriamanitra. Izao vavaka izao dia amenina indray rehefa maty ny taona maina rehetra dia ho volena amin'ny nofo, aleloia, ho volena ozatra dia ho asiana fofinaina mahavelona. Misaotra Jesosy malalo fa ny vavaka dia manova zavatra, ny vavaka Andriamanitra dia fitaovana lehibe ahafahanay mahita ny fahatsaraanao, ahafahanay manana fifandraisana aminao. Ka amin'ny alalan'izao vavaka izao Jesosy dia mangy ny rehetra izay marary sampatan'olona any tokantrano any hôpitaly rehetrarehetra ianao. Mety misy olona mihitsy amin'izao fotoana izao efa any amin'ny réanimation Jesosy mety misy mihitsy olona amin'izao fotoana izao efa mety tsy mahatsiaro tena tsony fa ny vadiny na ny zanany na ny fianakaviany mandray amin'izao vavaka izao miara-mivavaka eto fa amin'ny alalan'izany Andriamanitra dia ho fantsona anankiray atongavany fahatsaraanao, ho fantsona anankiray atongavany zany fanasitranana zany amin'ny fiainan'izany olona zany izao vavaka izao Jesosy malalo. Misaotra anao izay fa Andriamanitra mahagaga nge ianao Jesosy zay nge Jesosy entony mivavaka fa misy olona nge Jesosy any amin'ny 20 000 kilometra any amin'ny 40 000 kilometra any amin'ny 13 000 kilometra any Jesosy mandray hery. Misaotra betsaka tompo malalo matoky fa nizaniza olona indray mihaino izao vavaka izao ka marary tsy mahetsika eo am-pandriana, marary any anatin'ny fonina karazana aretina, misy olona efa taizana aretina tsy maintsy mila mpanafody mandra-pahafatiny Jesosy fa ataovy mivavaka mandra-pahafatiny zany olona zany, ataovy mihinana vavaka mandra-pahafatiny zany olona zany fa ho velona ho ela velona zany olona zany Jesosy hanana fahasalamana indray, hivelona taka ny
tahaka ny voromahery indray iveriny indray ngeriny tahaka ny voromahery Andriamanitra satria fantatry fa Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra ianao le Andriamanitra manisy loharano ny tany efitra Andriamanitra ilay manisy laliny ny tany efitra dia androany ianao Andriamanitra misy fanasitranany amin'ny aretina tsy mety sy sitranana intsony misy olona amin'izao fotoana izao tratrany cancer misy olona amin'izao fotoana izao Jesosy tratrana leucémie misy fotoana amin'izao fotoana izao misy olona tratrany karazana aretina maro Jesosy malamo fa tsy mbola voasoratra ny aretina tsy sitranao Jesosy mbola tsy voasoratra ny anarana aretina tsy sitra mivavaka tsy mbola nisy zany tompo malalo ka androany zay mivavaka ho anizaniza Jesosy nizaniza Jesosy olona marary tsy salama amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'izao vavaka izao tompo amin'ny alalan'izao vavaka izao dia mihoatra lavitra no fanafody ny toy amin'ny fanasitranana maharitra o Jesosy misy karazam-panafody manala fanahitanana vetivety any fa miverina ny fanahitanana fa mivavaka kosa tompo dia manasitrana n'izany aretina izany tanteraka dia mino an'izany zay Jesosy mino an'izany zay inona moa tsy hainao atao ianao ny Jehovah Andriamanitra nofo rehetra moa misy zava-mahagaga zay tsy hainao atao fa ka ny ambadibadika any Jesosy misy olona efa tsy mino intsony fa hainao atao ny zavatra anankiray fa zany mihitsy ny pofonao androany fa tsy misy tsy mbola voasoratra ny zavatra tsy hainao atao ary tsy voasoratra mandrakizay fa maty aza natsanganao Jesosy maty aza natsanganao dia omeo anay zany finomy zany Jesosy nisaniza marary amin'izao fotoana izao Jesosy nisaniza olona marary amin'izao fotoana izao dia ataovy miverina mino zany olona zany ataovy mitsangana indray ny fanantenana misy olona amin'izao fotoana izao hiatrika fitsarana olo miantony maro izay karazana Jesosy malamo matoa hiakatra fitsarana Jesosy ny akabetsahan'ny olona miakatra fitsarana dia nanao tsy mety tompo malalo androany efa iza taminay moa nanao ny mety Jesosy iza taminay moa mba nanao ny marina iza taminay moa Jesosy mba nanao ny mety ka tokony hahita sitraka eo anatrehanao fa tsisy marina aminay na dia ray aza amin'ny tena marina miakatra fitsarana avokoa zay tsirairay avy na dia tsy tribonaly eny amin'ny tribonaly aza fa miakatra fitsarana isan'andro ny fiainanay fa misaotra Jesosy fa ianao le mijoro eo kavananay dia misolo vavanay misaotra Jesosy fa amin'izao fotoana izao zay mbola manana mpisolo vava mbola manana mpisolo vava mahay mpisolo vava tsy andoavam-bola mpisolo vava tsy andaniana arena fa mpisolo vava tena manao ny asa ianao Jesosy ny mpisolo vavanay Jesosy androany tena mangataka aminao mety misy olona toa hiakatra fitsarana androany ary zavatra efa nalovan'ny mpanomponao zany hoe miakatra fitsarana fa tsy misy mpisolo vava androany Jesosy ianao anay itsolo amin'ireo zany olona zany amin'izao le sy fotoana izao dia na dia tena anatina kivina anatina tahotra izy vao mihiratry ity andro ity dia anatina tahotra no hitsangana eo ambonin'ny fandrinana fa androany ianao hiteny Jesosy taka ny fiteninao isaky ny mihoana amin'ny olona anankiray manao hoe fiadanana ary mbola ampianao koa Jesosy manao hoe aza matahotra tompo ataovy mahareny anatin'ny fanan'izany olona zany ianao amin'izao vavaka izao ahiranao hiteny Jesosy anatin'izao vavaka izao hiteny manao hoe aza matahotra aza velanao matahotra zany olona zany iza moa Jesosy ny mpanomponao tsy nandalo zava-mahafaty iza moa ny mpanomponao tsy mandalo zavatra tena hoe mampatahotra mampitaitay rehefa mahita ny farandry Davida zay nandalo ady maro zay rehefa mahita sy mandre ny tantaran'ny Jakoba zay nandalo ady ny tantaran'ny Josefa nandalo ady dia rehefa mijery ny fiafarany reny dia mahery zay Andriamanitra ampahireziny olona tsirairay avy amin'izao fotoana izao ianao aniraka ny fanainao masina le fanampampahery ho any amin'ireny olona hiatrika ady reny misy olona hiatrika na dia ny patron misy olona hiatrika ny fianakaviany mety misy ady zay nalovany hiatrika fitsarana raha-baky teny mety misy olona Jesosy hiatrika zavatra zay mampitaitaina sy mampatahotra azy hiatrika situation mampatahotra Jesosy malalo leseo lahatra zany olo zany mba tsy hatahotra androany leseo lahatra zany olo zany mba tsy hatahotra androany dia anao hiteny raha misy olona mandalo tafio-drivotra o Jesosy malalo misy olona amin'izao fotoana izao misafotofoto ny fiainana anatina tafio-drivotra sy rivo-doza anatina ranomasina misafotofoto ny zandrikely-piainany androany Jesosy zany mangataka aminao oka amin'ilay fo ny fiainan'izany olona zany o Jesosy malalo ny olona rehetrarehetra zay mivavaka eto androany ka nizaniza matoritory ara-panahy nizaniza mety nangajitsika ara-panahy anatin'izay fotoana izay androany Jesosy mangataka aminao hoe ianao anie fo ao anatin'izany fiainan'izany olona izany ao anatin'izany sambokelin'izany olona izany o Jesosy ka raha miantso anao izy androany raha mangetaheta izy androany mangataka aminao a Jesosy androany afio ny herinao izy
oka ny ranao rotsaka ny amin'ny any de oka tena voakasika ny fody voakasika ny saingy de hitsangana izy de amoanao de iforapanahy izy de ao anatin'ny fona iverina irehetra fa ny fanafodiny ho adiny io Jesosy ataovy tsapany fa ny fanafodiny io de ny firetana ara-panahy any misy olona ety lasa mangatsika amin'ny fanarahananao de voadidin'ny olana tahaka ny vilany mangatsika Jesosy ipetahany karazana lalitra rehetrarehetra fa raha mirehitra reto olona reto raha mirehitra izahay de tsy afaka hipetaka aminay zany de voly zany lalitra izany androany Jesosy ataovy tsapan'ny olona fa fanafody voalohany amin'ny olana zay lanovany de firetana ara-panahy mangataka aminao zay Jesosy amin'ny tiandroany mangataka aminao zay Jesosy amin'ny tiandroany ity tafionierinao ny tsirairay avy fangio zay Jesosy fangio ny olonao fangio ny mpanomponao fangio zahay fangio zay tsirairay avy ny olana zay olalovana de tsy maintsy olalovana ihany fa ny sambo kely de tsy maintsy mandeha tombony ny ranomasina io fa ny zavatra nahazo afa ny sambo kely ny mpianatra de za misy Jesosy nijoro teo ka miteny hoe mangena mitsara ka androany Jesosy de hiteny amin'ny olana rehetra ianao androany hiteny amin'ny adi-tsaina rehetra ianao androany hiteny amin'ny aretina rehetra ianao androany hiteny amin'ny ady rehetrarehetra ianao androany hoe mangena mitsara de ho tony zany ranomasina zany olona izany Jesosy androany amin'ny alalan'izao vavaka izao ataovy mangetahetany zany any tokantrano ianao raha mangetaety ianao androany nahiakitra zavatra mafy de zao angatao zany androany angatao zany asandrato mihitsy ny tananao any toerana misy anao de tena hoe tompo mifoaza atao amin'ny sambo kely mifoazy atao amin'ny sambo kely mpiainako ianao de teneny mafy ny tafo-drivotra teneny mafy ny tafo-drivotra sy ny ranomasina tompo fa androany Jesosy teky ary tsaratra io alleloia zanak'Andriamanitra ianao raha lasina mpamana iretsika misalasala anatin'Andriamanitra iretsika misalasala manao hoe tompo ohatrany tsy vitako ny manatona fa jerety zany maloto fa na te mena tahaka ny jaka aza ny fahotantsika ara-mankatrakatra tahaka ny sirika lasina mpambalana ny vaholanao de tsotra ihany ny manatona n'Andriamanitra aza mijanona amin'ny fitelony fa tsy ny fitsarana tsy avonjy anao ny nenina tsy avonjy anao ny fisalasalana fa ny afaka vonjy ny fiainanao androany de ny fanatonanao an'le mpamahavavaka ny fanatonanao an'le mpamahaolana androany andotsika manatona n'Andriamanitra andotsika hiteny tompo itia manatonanao Andriamanitra manatonanao zay Jesosy manatonanao am'izao toetenana izao am'izao finoana izao am'izao aim-panahana izao Jesosy mety mangatsitsika zay mety za mingely mampikorotana ny sambo kely ny tafio-drivotra amin'ny fiainanay mangatsika ara-panahy zay tafiana aminao ny fonay o Jesosy lasa manalavitra anao zay fa androany Jesosy afaka tokoa zay nanalavitra ary misaotra anao fa tsy tao anatin'izany zay lavitra anao zany mitonga teo amin'ny fiainanay ny fahafatesany fa androany de araka amin'ny teninao manao hoe mbola misy fanantenana ho an'izay ritsabetsaka tompo androany tsapanay ny falebiazana zany teny zany androany hoe mbola misy fanantenana tokoa any tsirairay avy raha tamy manatona an'izay androany Jesosy mahaly fantatra fa tsy handrisy tombosialy anao taloha ny tena hoe zay rehetra manatona tsy mba misy olaviko mihitsy ka iza manatona anao am'izao fotoana izao misy olona Jesosy mety mpanota matevi-koditra mihitsy menao zao fangaran'izao mety misy aza olona mety avy nandeha nalavitra izy tamin'ny alina mety avy nandeha nijangajanga izy tamin'ny alina o Jesosy raha tamin'ny lalàna taloha tsy afaky nihiditra amin'ny efitra masina nireny olona reny fa tsy maintsy manao fanatitra mba hanadiovana ny fahotany fa androany tompo ho say ihany izy ireo hiditra anatin'izao vavaka izao de angataka ny famindrapona satria anao mpisorona be ilay afaky ny hivavaka ho anazy ilay afaky ny amena heroka mihitra fo androany Jesosy malalo diovy zay tsirairay avy diovy amin'ny ranao izaniza olona androany anatina faratsina anatina fahotana fa rehefa kosa manana faniriana manana fanapa-kevitra fa andeha anatona anao de tsy misy olavinao zay tsirairay avy androany anao hiteny manao hoe raha miverina amiko ianao de mba hiverina aminareo koa Jesosy anatin'izao vavaka maraina izao misy fifaliana be any an-danitra fa isy olona hiverina aminao be dehibe indray misy zanak'Adala hiverina aminao be dehibe indray Jesosy amin'ny ty androany ity ka zanak'Adala hiteny manao hoe zanak'ahely am'izao sisa izao o Jesosy o zanakao zay Jesosy zanakao zay tsirairay avy tsy misy zazasary zay nandeha ray azy fa zanakao daholo fa misy aminay fotsiny nandeha hainao amerina ny Kristy sy rehetra lasa lavitra teo averinao
fa manana tanana lavy ianao Jesosy isitona anatina famoizam-po amin'izao fotoana zao. Isitona olona ny anatin'ny barany amin'izao fotoana zao. Isitona olona fa anaty boîte de nuit any. Isitona olona fa anaty fitsangatsangana. Mitonga ao anatin'ny valanao indray. Andriamanitra tsy misy na dia iray aminay aza tsy nanota. O Jesosy tsy afaka mifampitora-bato izay nahodinina fa ianao tsy mitora-bato anay. Fa mangataka amin'ny famindrapo izay amin'ny tianao. Hitantsika amin'izao fotoana zao. Isan'izany tokantrano amin'izao fotoana zao dia antsika angataka ny famindrapon'Andriamanitra fa zava-dehibe zany. Rehefa eo anasitrana jambo anankiray Jesosy dia miteny anao inona ny tianao ataonao. Teniteny zany jambo zany anao izy Jesosy zanak'i Davida mamindra-fo aminay. Fa ny famindrapon'Andriamanitra ny ahafahantsika miditra ao fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny famindrapony ahafahanao mahita vanim-bavaka androany. Ary androanina izay tsy nangatanao azy. Ora lasana vambarana ianao misy no anontanian'Andriamanitra raha inona ny tianao ataoko aminao. Fa androany ataovy zava-dehibe aminao aloha zany namindrana fo. Efa vitanao ve ny bebaka androany? Efa vitanao ve ny fona androany tompo tsy amerina itsony aho. O tompo tsy hanao an'ity zavatra ity itsony aho fantako fa tsy nety taminao. Fa raha ataonao zany androany dia za teteny aminao fa tovy aminao ny famindrapon'Andriamanitra. Dia isokatra aminao ny tanan'Andriamanitra. Misaotra betsaka tompo amin'ny androany ity Jesosy namakivaky ny tontolo andronay. Jesosy mararo dia ataovy takan'ny Mosesy mpanomponao zay. Ataovy takan'ny Mosesy mpanomponao izay andeha tarika ny zanak'Israely hamakivaky tany lavitra dia nitenenanao io. Raha andeha ho any andeha hiakatra tokoa izy ny hiaraka aminy. Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 3:7 any amin'ny Exodosy ianao nitenenanao hoe raha andeha tokoa ianareo dia mitavako mihitsy niaraka aminareo. Jesosy amin'ity tontolo andro ity, amin'ity tontolo andro ity Jesosy tsy vitaneny andeha hamakivaky an'ity tany efitra ity androany. Fa ho reraka izahay raha mandeha rery. Omainy ny etaety izay raha andeha rery. Omainy ny ainandro izay raha andeha rery. Ivoto ny tongotra izay raha mandeha rery. Izay ho rovotra ny akanjonay raha mandeha rery. Fa raha miaraka aminao izay androany. Amen. Raha miaraka aminao izay androany dia tsy voton'ny tongonay, tsy rovotra ny lambanay ary tsy hanan-java-mahory izay tompo mararo nreto ny tananay. Sangato ny tanantsika ny atokantrano amin'izao fotoana izao. Dia teny hoe Jesosy ity tanako ity tantanao amin'ny sandrona mahery indray manao ity. Atoloran'i Jesosy mihitsy io fiainana hoe tompo tantany ity fiainako ity androany. Fa tsy misy fiainana mahafinaritra ohatra izany eo an-tanan'Andriamanitra andalasana vavinala. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe misy voarobaka vany eny an-tanany mahery. Fa Andriamanitra teny aminao androany tsy misy marobaka izay ampelantanana. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mety manadiny ny zanan'olona ny reny. Teny aminao Andriamanitra androany hoe mety manadiny izy. Fa za tsy manadino anao. Andriamanitra tsy manadino anao. Raha misy vaindohan-draran'Andriamanitra androany, raha tsy nabavy malala dia aniraka ny anjely mombanao. Mombanao any izy. Mombanao Andriamanitra amin'izay tsy ataonao mandehana. Mandrosoa. Fa Andriamanitra fantatritsika fa Andriamanitra dia tsy hamirereretsika. Mandehana, matokia, mandrosoa tsangy. Fa ny Andriamanitra tsy mahafoy anao zany. Tsy fon'Andriamanitra ianao, tena tian'Andriamanitra ianao. Zanaka tokan'Andriamanitra ianao. Zanaka tian'Andriamanitra ianao. Ao am-pon'Andriamanitra ianao. Mandehana amin'izao sisa aza misalasala. Mbanatrio ny fiainanao. Aza misalasala, aza manana fisalasarana ianao. Fa fantaro fa misy Andriamanitra tianao ambony eo mitsinjo anao isan'andro. Andriamanitra avo toerana vabiva fijery. Misy Andriamanitra notanana anao androany. Ka izay rehetra nalovanao na fidinana na fiakarana androany. Na irobo-drano ianao na ifidina. Za teteny aminao androany. Misy Andriamanitra mahay amin'ireo karazan-dalana rehetrarehetra aza matahotra ianao. Fa tanana zatra raha ny tantana anao. Aoriana izao vavaka izao aza mierikerika tsony ianao. Aza mierikerika tsony. Fa ilay mivavahanao teto dia ilay Andriamanitra mijery sy mitantana anao. Ilay miteny aza matahotra. Fa mitantana anao amin'ny tanana kavanan'ny fahamarinana koa. Lasana vavamalala matiantoka ianao raha mivavaka marina teto efa mitebiteby ana natrika an'izao hiatrika an'ity tontolo andro ity. Fa ninona zavatra mety nahareraka anao tamin'ity androany ity. Aoriana izao vavaka izao izay ny atao hoe finoana, manana finoana dia andanatreo. Fa zany Jakob zany hiatrika fahafatesana. Nisy ny fofony aingy. Fa nifandray tamin'Andriamanitra nisy ny alina manontolo. Dia niatrika an'izany tamin'ny fahasahiana. Ary zavatra hafa mihitsy no nataon'Andriamanitra an'izay teo androany hanova tantaram-piainanao dia zavatra aniry ny lalanao, ho Galili eo amin'ny fiainanao. Izao vavaka izao raha lasana vavamalala. Alleluia. Dia mandehana, mandrosoa. Aza mihemotra fa mombanao ny Andriamanitra.
jesosy ninina zavatra tsy voalazana teto androany olona maro nge jesosy reo karazana olona maro zay mihina entina mavaka manokany tahaka zany le vehivavy anankiray zay tratrapolisy any Koety am'izao fotoana zao tahaka an'izany le olona anankiray zay manana zanaka marary any amin'ny hopitaly am'izao fotoana zao tena nafinafitaitaina fa tsy voatanisa rehetra reny jesosy fa zao kosa ianao mahita rehetra iray avy tamany tokanisambatan'olona ianao de nisy soandrindrina tsirairay tsy misy natyray amreny azahoadinao betsaka zavatra zay tokony mangatany eto jesosy hoentina iambavaka nefa tompo raha noentina ambavaka ihany moa jesosy raha ny zavaka zay angatana ihany moa tonga amin'ny fiainanay de mino fa tsy misy nina tonga teo amin'ny fiainanay fa zay androany tsy nangataka rivotra koa fa menao rivotra zay afaka ienany jesosy io fantatry fa zavatra tsy nangatana eo betsaka nisy eo amin'ny fiainanay ataovy matoky anao ny fonay ataovy matoky anao ny fonay de androso izay sotra betsaka jesosy sotanany am'izao fataterahany zao vavaka izao jesosy lopetraky aminao ny tontolo andronay manontolo sofinay rano amin'ny anaranao jesosy zao raha teo zao mba andeha tsara amakivaky ranomasina amakivaky abakabaka amakivaky elanelantany amakivaky fony olona maro de anovany fiainan'olona atonga ny olona ao akaikikaikinao lalana sotra betsaka jesosy manana izaniza manana olana miavaka miavahany amin'ny olona androany tsy anavaka olana ianao androany ao ataonao anatin'ny kitapo anankiray ny entamavesatry hitolona tsirairay avy reto ary amin'y hitondra valindavaka hitondra fanasitrana hitondra hery hitondra fifaliana ary hitondra fitahina sotra betsaka jesosy makasitraka anao zay amin'ny fanatrehanao ny vavaka teto androany de matoky izay jesosy fa raha riva raha alina tahatra raha alina zay zay rehefa ao anatin'ny vavaka fiambelana de samby hitsory fampolombelona iteny manao hoe soa ihany afany vavaka tamin'ny maraina tareto avy reto zavatra nafinaritra miandrandra zava-mafinaritra zay jesosy amin'ny fotoano andronay miaraka aminao ary naady aza ny mety amin'ny tetomboany andinay androany ny fiainanay jesosy ianao mily andreo fitahina sotra betsaka jesosy tehirizo ny fony ny olona tsirairay avy ho fotena ty ianao fotena iara-mandehanao sotra jesosy makasitraka tompo ereto zolazako androany de ianao malala ny maso ny tsirairay avy isambatan'olona misotra jesosy eo alleluia amen de zay ndray vavaka zay nialahantsika tamin'ity androany ty raha pitsotrondretsika hivavaka eto misy amintsika manana zavatra manokana hoentina mbavaka de aza misalasala paso ny mp de rehefa vavaka mare ohatrona mivavaka amin'ny anina de hoentina eo ny entina mbavaka manokana mombanao tenykely isarahantsika mity androany ty de ao amin'ny exodosy ao amin'ny exodosy tokony fahavaro mety tsika mamakivaky tontolo andro androany zao ny tenin'andriamanitra manao hoe arasaovanao fitoerana masina ho azy de olona eo aminy isika de tepolin'andriamanitra raha lasina voromalany tepolin'andriamanitra mandehandeha ka zao atao misy manao fitoerana masina ohatra ianao masina hatrany anaty ka hatrany ivelany de nisy fitoerana eo aminao andriamanitra ny toerana misy an'andriamanitra zany toerana tsy tafakatry ny lozo zany tsy tratrany fahavalo zany tsy azony tevolidilana zany tsy azony mpanao raha tsy dilana zany ka de zao manamasina ny tenanareo manao fitoerana masina omponao ao de tontolo andronao androany azo antoka ao tontolo andro mafinaritra ao tontolo andro feno fanatrehan'andriamanitra de manome fotoana antsika indray raha pitso tahaka izao raha vola sy tonga jesosy isaky ny amin'ny alina moa misy ny vavaka fiambelana isaky ny amin'ny folo alina afaka mandefa mp amiko ianao de apitso fanatin'izany groupe zany de ao antsika amin'ny alina miara mivavaka ao fotoana naovana an'izany en direct ohatr'izao ihany koa fa ny amin'izao aloha mbola tsy en direct fa mbola irano ao anatin'ny groupe fermé de aza dio ihany koa fa aheno torotely foana ianao ato anatin'ity fandrana isaky ny adiny telo ianao de andre torotely sosady ianao afaka kelikely afaka 15 minutes ianao de manomboka eo ny torotely voalohany amin'ity aorian'ny fandarana amin'ity androany ity de manona fiadanany tompo mandehana mandrosoa fa mombanao andriamanitra aza matahotra aza mierikerika foana fa izy ny andriamanitra ao mahireza de raha pitso mionandraytsika de aza miala amin'ny akiradio fa izy ty tsy avelobelona fanahanao fotsiny tsy hitondra hira tsara anao fotsiny fa hitondranao ho any an-danitra satria tanitsika de tsotra ho any an-danitra isika mahireza daholo bon courage tiany jesosy be daholo tsika alleluia amen